Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina babalala no ianona amintsika amin'ity fotoana androany ity a. De fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy a izay tratrantsika eto a amin'izao andro anio izao amin'ity takariva mamanton'alina izay iarahantsika eto a amin'ity androany ity de fiadana tompony a ho amintsika tsirairay avy. De raha-baina manokana aloha tratrantsika eto androany a de matoky sy mino aho fa tsy tongatonga fotsiny teto ianao ary tsy kisendrasendra ny atongavanao eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a ary mety efa zatra mpanaraka eto ianao a noho ny etaetanao an'Andriamanitra de arabahiny ianao raha mety vao androany koa anao vao tonga eto a noho ny etaeta fanasitranana na mety hoe sendra nandalo teo ambanin'ny masonao zao fandana zao a de mbola arabaina koa anao ary raisina tanandroa minao zatrehitra irabinareo izay fapaketo aloha za satria tiako ho hita eo daholo ny anarana mba tsy lasa ny ambony any a de fiadana tompo amin'ny anabavy Marie-Jo ngamba niditra voalohany teto androany a anabavy Marie-Jo, Robin Full of Grace, Eliana Maolo Faly, Robin, Razana Monika, Tojo Mikael, dia Verselina, Razana Monika, Elisa Tsiala, Erika Raka, Fanilo Razafindramanana, Olga Ranorosoa, Jessica Patici, Fleur, Emela Vlitina, Jonathan, Rodine Marie, Mampionina, RTCR, Maevare, Sondolany Irina, Najina Sandratra, Becky Rolande, Eme Manambotso, Yama, Leoncia, de Koda Leoni, dia ao ihany koa Bert Sava, Koda Leoni, Jessica Patici, tahiny tompo a isika tsirairay avy a de matoky sy mino aho fa salama tsara daholo tsika nefa na tsy salama ary ianao a de zao no teniko anao hoe natongavantsika eto de zao hitady an'Andriamanitra ary raha hitady an'Andriamanitra ny alehantsika eto a koa kamaradin'i Jesosy ao ihany koa ry Lovlitina, Yama, ao ihany koa ry Bert Sava, Ursula, tahiny Jesosy daholo a isika rehetrarehetra dia ao ihany koa ry zay ngamba mbola tsy voaravako teto a de toizako ny teniko teo a ninona ny ahatongavanao eto de zao faly Andriamanitra hitanao eto androany, faly Andriamanitra ahita ny fahatongavanao eto androany a mahita ny etaetanao na de efa anatin'izao alina izao ary a isika de indro ianao fa tonga eto miaraka aminay zay moa de efa zatra eto. Halleloia. Ary zay eto a eto foana zay a na tsara na mahafinaritra na nandalo somary ady na voky na nona na malahelo na faly zay eto foana tontolon'ny herinandro mandavataona eto foana ka de maritatra amin'ny farany ianao mifareraka aminay eto ianao a de mila maharitra kely adiny ray sasany eo ianao fa androany adiny roa satria miavaka fotoanantsika rehefa alarobia ohatr' zao a androany ny andro fahatelo alarobia fahatelo hitondrantsika mbavaka ny olona marary ny Covid variant indrindra ny ena Madagasikara sy ny rehefa mety aretina mamono sy mandrava ny olona am'izao fotoana zao a etsika mbavaka eto daholo zany a andraisantsika fanasitrana avy amin'Andriamanitra ko de tonga soa de maharitatra amin'ny farany Noely Fanto tahiny tompo a Robin efa narabaiko teo a de tonga soa isika rehetra milohan'ny zavatra rehetra aloha de zavatra ataontsika de ndao hitondra mbavaka tsika ndao etsika mbavaka izao fotoana zao a mba tena ho feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa ka ndao a mampandrotsika ny anabavintsika avy any Chine ny vavaka fanomboana androany a de raha anabavintsika Angela io a ivavaka ho amin'ny fanomboana de avy eo tsika rehetrarehetra hiditra amin'ny eno hira anankiray a de hiditra amin'ny ten'Andriamanitra zay ny tenako moa no hitondra azy eto a amin'ity androany ity a ifampiaraba ifampahery amintsika tsirairay avy rahasoana tenana Natalie, rahasoenina Natalie, Felina Rakoto, Faly Ray Eritovo, tahiny Jesosy a Maolo Fariva arabaiko teo a tahiny tompo daholy ndao ary a ampandrosotsika io koa Andoandry tahiny Jesosy to de ampandrosotsika ary a ranabavitsika Angela hitondra vavaka fanomboana tahiny tompo a ranabavy Angela anao ny fitenenana. Faly miarabantsika rehetra ny tenaka miaraba pasteur Mivady koa iara vavaka aritsika ry tompo Andriamanitra rainay eo ndretondray zahay mandohalika eto anatrehanao tompo malalo miantso ny anaranao ndray zahay amin'izao fotoana zao fa mbola nomenao tombonandro menao fahasalamana vaovao indray tsapanay tokoa Jesosy eo
ny fitahiana mirotsaka aminay isan'andro, fifaliana izay iainanay henonay avy aminao. Jesosy tianay io, manandratra izao vavaka izao aminao izahay a. Misaotra Jesosy io, misaotra anao fa fahasoavanao tokoa no nato izao anay tsirairay avy. Mbola velonay na soamantsara izahay reto ary isaoranay ianao izany Tompo. Mankasitraka anao na ny lasanay rehetra no avinay ara Jesosy a, dia vakianay eo am-pelantananao izany. Ianao Jesosy ilay Andriamanitra iray mahefa ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra magaga ka atolotra ianao ny voninahitra. Dera sy ny laza mandrakizay. Tompo malalo mba hanatrehanay eto anio ianao ndreto izahay Jesosy a. Ndreto tonga ampanetretena indray atao aminao a. Misandrata aminay ianao Jesosy Tompo malalanay io. Ingany aharitra mandrakizay ny fandraisanay aminao. Tantany izahay Tompo tianay io. Tantany mahery ny sandrinao magaga. Mba handray sy hibata ny fanahinay Jesosy a, hitondra anay eo aminao Tompo tianay io. Mba hisatroboninahitra ny fandresenany a, izany no anananay tsirairay avy. Raisy izahay Tompo ka anjakao anao tanteraka izay rehetra mombanay. Ankasitrao Tompo ny fitiavanay ianao Jesosy Tomponay io. Tsy toy izao mihitsy izahay raha tsy teo ianao, ary avy aminao ihany a no mahatsara ny fiainanay. Ny fanahinao masina anie Tompo hikasika anay tsirairay avy, ny ankohonanay avy reto Jesosy a, namanay tsirairay avy reto, ny havanay koa iny Jesosy fa nareo fahavalonay koa ary a, hoentinay ambavaka avokoa izany ary tsy ho adinonay izy ireny. Angatanay manokana aminao Tompo tianay io, izay havanay marary any amin'ny hopitaly ihany koa Jesosy amin'izao arety mandringana izao. Trano tsirairay izy ireny izay tafavory reto Jesosy a, dia mangatabavaka ho an'ireo havanay tsy salama ireo. Raha misy olona hafa Jesosy na tsy voatenin'ny vava koa nefa mitady ianao sy mila anao amin'izao ora izao Jesosy a, dia sitrano manokana avokoa izy ireny. Ireo asany devoly ratsy izay manelingelan'ny sainay Jesosy a, dia tsy ahita plasy mihitsy aty aminay izany na ampahatoerana aza eo amin'ny fiainanay a, fa ho fen'ny hery ny fanahinao masina izahay. Ilay fanahinao tsara Jesosy a, no ahafahanay manoritra ny asany devoly ratsy mpanelingelanay ireny. Jesosy Tomponay io, ny fanahinao masina mahery anie no andravaka anay hatrany hatrany, naiza misy anay Jesosy a, mamanginy tokantranonay ianao, na dia tsy iray fiaviana ary izahay sy amin'ny hafa ny toerana misy anay Tompo, dia mila ny herin'ny fanahinao masina izahay tsirairay avy reto. Miasa mahery any anatinay ihany ianao Jesosy, fa fantatrao momba anay tsirairay avy ato anatin'ity fandaharana sy gropy ity, na mpiaino koa raha Jesosy a, dia apetraka eo amin'ny pelantananao izany. Mila anao daholo izahay Jesosy a, ary momba anay rehetrarehetra dia tsisy miafina aminao izany. Ilainay ny fanatrehanao Tompo tianay io, ary tena mila an'izany izahay reto, ko ampianaro ahay hamafy ny zavatra tsara eo amin'ny fiainanay izahay, amin'ny andro sisa iainanay Tompo. Hitandrina ny teninao mba hahatongavanay any an-danitra eo ambany elatrao. Tompo malalo, raha misy zavatra tsy voatenin'ny vavako a, hitanao fa mahasoa anay izany, dia noho ny vavakay Tompo, ary ekeo izany a, araka ny sitraponao. Misaotra be da be Tompo tianay io, mankasitraka anao ny amin'ny fankasitranao izany vavaka atolotra anao izany. Apetrako aminao ne a, dera sy ny laza ary ny fankasitrahana mandrakizay a. Aleloia. Tompo malala ô.
amen. Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany avaka izay nentiny anapavintsika teo izany nanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Koa dia tahian'Andriamanitra ne ianao ranabavy tao anatin'izay asan'Andriamanitra izay nataonao fandraisana anjara ngesabe izay nataonao izay. Dia ho tahian'Andriamanitra ranabavy ao izay lahy any amin'ny toerana izay misy azy any. Alleloia. Mino avy vorivorontsika ny avanareo reny avanareo marary reny na ho asianareo crédit ary androany mba hitany dia aleo izy ahita fandarana hitondra fananganana ho azy ane ny tenin'Andriamanitra izay zaraintsika eto androany sy ny bavaka izay atao. Rehefa vita moa ny toriteny tahaka ny fanaontsika isaky ny herinandro dia hitondra tenin'Andriamanitra eto aloha za dia tapitra ny fotoana hiditra ny fitondrana bavaka isika ka afaka tonga dia alefanareo efa misy fa maromaro ihany ny SMS voaray dia ny tena tsara moa alohan'ilay fandarana ary ny tena tsara indrindra dia fasinareo an'ilay anarana nefa mety mino fa misy olona androany vao tonga eto izy dia izy vao mahita hoe ay tena misy fitondrana bavaka dia alefaso MP amiko radio akiradio fa tsy any amin'ny akiradio na akimiadiana any amin'ny mampionina fa amin'ny radio akiradio dia fasinareo ny anaran'ny olona etsika ambavaka amin'ity androany ity koa dia tahian'Andriamanitra ary isika rehetrarehetra tsika eto ry havana dia zao miova foana ny fanafody zao ndre hono mahasitrana dia misy mahita ndray ty ndray koa tena mahasitrana ataovike zao hoe fa tia mahasitrana fa tsika manana fanafody tsy miova tram'izay ary ho mandrak'izay ary zany fanafody zany no andeha to dia hoanitsika sady ety am-panomboana an'izao fandarana zao dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ao aorianan'ity iray ity dia malala ornela lantonirina zay mbola tsy voarabako teo angamba dia andao ary isika rehetra ina fanafody fanafody mahasitrana atolotranao eto am-pandarana andramoka izao andao ary. Na dia misy azy ireo fisedrana tsy maninona fa any amparana izany rehetra izany ho fifaliana. Na dia misy azy ireo fahoriana na mandalo ady sy fijaliana tsy maninona fizany rehetra izany Jesosy no miady ho ahitrany. Jesosy atrany tsy ho foana ny fanatenako fa eo iana miaino ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy maninona fa eo mitananao zay mampijoro ay sy mampandresindray. Na dia misy azy ireo mpanaratsy reo maneso sy mpandrabiraby tsy maninona tsy ataoko sakana fizao anompanao ny fiainako efanao. Eo asika etra Jesosy Jesosy atrany tsy ho foana ny fana
Jesosy vatolampy ery koa Jesosy any Jesosy atrany tsy ho foana ny fanantenako fa helena aloha ireo fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy ery koa Jesosy any Jesosy atrany Jesosy any dia Jesosy satranytsika fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy ery fitarainako mampahery aimba iatanako Jesosy vatolampy ery vatolampy ery koa halleloia Jesosy any Jesosy atrany a vatolampy eritsika halleloia de tainy Jesosy zay rehetra zay indray vao niditra izy a halleloia de amin'ny rado rakotsy rado aky radio a no andefasana message a fa tsy any amin'ny compte hafa mahafinaritra misy fitondranam-bavaka hoe manasanao hitondram-bavaka halleloia asainao mihitsy hitondram-bavaka hoe de za koa vonona ampifaliana manasanao izy mba hitondram-bavaka za koa manasanao androany iain'ny tenin'Andriamanitra de avetsika hiditra amin'ny fitondrana am-bavaka halleloia Olgaran'Orsoa de Rodine Maria mbola tsy narabaiko teo de Mami de vitako teo koa Linda itody Raonso Fleur efa narabaiko teo a de tonga soa Armand Lalao a de Vatsoa Arsoa Malala efa narabaiko teo a tonga soa tahiny Jesosy misy mahazo tonga soa vady malalako foana ato a najina sandratra vadiny anabavy maolo faly halleloia eny ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika de raha hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika dia ten'Andriamanitra zay jerentsika de ao amin'ny bokin'ny Jeremia ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko 17 de atombotsika amin'ny andininy fahadimy a de alefatsika arakarak'izay tokony a amakina azy fa ifantoko ao amin'ny Jeremia toko 17 tsika ny andininy a fahadimy a no hanomboantsika azy halleloia vitatsika de raha tsika mamaky aminaran'i Jesosy za manome mampahery anareo hoe halleloia tsy hoe za moa manome toky anareo fa nefa de toky koa nomeko anareo avy amin'Andriamanitra zay ivavahako halleloia zay ivavahantsika fa tena misy fanasitranana ho raisitsika rehetrarehetra amin'ity androany ity ianareo rehetra zay tsy salama mareta halleloia aza mieritreritra hoe fanasitranana vavaka ny nangatahanay teto vavaka no endrasana eto nefa misy toriteny ka ny toriteny misy moa ny nasitrananao voalohany halleloia fa rehefa maniry ao anatinao ny toriteny a rehefa maniry ao anatinao ny vonafafy a de tonga de fa azo antoka fa de tonga de ho tahin'Andriamanitra ianao ho sitrany ianao a halleloia aloha vontsika ny zavatra somary zay manenoneny rehetrarehetra am'izay mangina tsara tsika ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra eny ary Jeremia toko 17 andininy fahadimy ny soramary de ny amin'ny fahatokiana olona sy ny fahatokinan'Andriamanitra ary mavaka nataon'ny Jeremia nangatahany famonjena mizara telo ny zavatra resahantsika eto androany de ny fahatokiana olona de ny fahatokinan'Andriamanitra ary ny vavaka nataon'ny Jeremia mba asitrana mba amonjen'Andriamanitra azy halleloia
zao no lazainy Jehova ovaozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo sandriny ka miala am' Jehova ny fony fa ho taka ny olona mahantra any an-tany ay izy ka tsy mba hita na dia avy aza ny soa fa onona any amin'ny tany karakaina any anefitra dia any amin'ny tany sira izay tsy onenana voaozina izay matoky olona zavatra roa zany na ianao matoky olona na ianao matoky ny tenanao satria zay ny hevitra le tena anankiray voaozina zay matoky olona sy manao ny nofo sandriny zany hoe nofonao ny sandrinao zany a ozany hoe nofo ty tsy misy ohatry ty inona ny tsy vitan'ity sandriko ty na matoky olona ianao na matoky ny tenanao ianao de samy voaozina avokoa ny matoky olona sy ny matoky tena de tsy hoe tsy atoky olona tsy atoky tena mihitsy ianao fa raha ireny zavatra eny no mampiala ny fonao am' Jehova zany hoe tonga de miala mihitsy ny fatokinao an'Andriamanitra tonga de natakalinao fatokina n'iny olona iny na natakalinao fatokina ny tenanao ny fahaiza manao anao ny fahefananananao sy ny sisa de voalazan'ny ten'Andriamanitra tany tompo rahalahy Ravelona namana halleloia rotaona ohatry zao tsika niarany sakafo sao na rahalahy Ravelona rotaona tadidiny felina rakoto de izavy niaraka taminay teny iaina de izavy niaraka teny tamintsika tamin'ny ohatry zao mihitsy ohatrohatry zao mihitsy antsika niaraka iny rotaona lasa halleloia de zao zany tany tompo Laurence Rakoto Arsoa ianao zany a tsy manina ainga ianao hoe matoky olona le hoe mba ohatry ve de tsy mba atoky olona mihitsy na de kely ary aza manoatra an'le olona fantatro taty zay namana nandritra ny roa herinandro zay nafitaritra be ny fiarahana fa zao ny zavatra nyteneniny tam'izay vanomboka ny namana zaho izy tsy matoky nizaniza de tsy azoko an-tsaina ny hevitra zany teny zany hoe ohatrotry ny ao zany olona tsy matoky nizaniza fa tena hitako zany hoe tsy matoky nizaniza fa na za miaraka aminy ao azy misy asany eka ao atomboka miraharaha fanena tamina resaka azara be tena kisendrasendra be ny fanenana iny de tonga de ohatry nety ny fiarahana teraka ty akaikina ety izy de tonga de fa tonga de isy projet tao an-tsaina tonga de ndao anao an'izao ohatry zao fa tamy voaniona ny teny tamy zaho izy tsy matoky n'iza izy fa tena nazary tsy tena tsy atoky tena zavatra teneninao tena tonga de tsisy atokisany tena najaniko le fiarahana tena tsy mety zany tena farak'izay tsy mifatoky zany koa tena tsy mety koa zany na ianao tena tsy atoky tena tsisy ninneritretinao vitanao mihitsy zany tsy zay le izy fa le mahatonga anao tsy atoky an'Andriamanitra ntsony fa natotonao anatin'iny olona iny a natotonao anatin'ny tenanao a ny fahatokinao ary mampalery fa am'izao andro iainantsika zao a de misy olona mbola matoky ny tenany nefa hitretinao a fa tena be de be ngeryhavana be de be ngeryhavana am'izao olona matanjaka be matanjaka tsy ampozinao lavy ny aretinao anatin'ny fotoana fohy fotoana zao ravana malala tsy tokony ny atokisantsika ny tenatsika tsy tenenantsika tsony fa mananamana zay a be sandro be mihitsy izy mety mijereto ary izy zao eza be mihitsy ny sandro fa zao andro iainantsika zao fotoana tena tsy tokony hoetretsika ho nofo isandrotsika io tsy mavita ninininy tsika ravana malala ary zany zao ndrina ny fotoana tsy tokony elan'ny fatokitsika an'Andriamanitra ka ivadiantsika toky tena raha mbola tamin'ny herintaona lasa roa taona lasa raha natoky an'Andriamanitra ianao natoky ny tenanao ianao to mbola eo ihany fa ankehitriny fantatritsika fa tsisy ninona vitan'ny tenatsika rivotra iainanao ninona fiarovana ataonao averiko masika zany tsy miaro anao zany reny olona maty hitanao tamin'ny maty ny aretiny reny nanao masika daholo reny fa tsy hoe tsy nanao masika tsy reny tonga de to de mandeha eny fa maty ny aretina nefa nanao masika be de be ny olona diso mitandrina de sady efa manao masika
de double na masika de manao le visière be iny de manao gant rehetrarehetra indrisy eny amy rivotra le izy 3 andro zany raha nabavinao elifanto kely betsaka fa za tena teneko anao fa nahita olona ao anatin'ny ora vitsivitsy atao de maty tonga ato anatin'ny ora vitsivitsy de tonga de vita fa mety ankabetsahany de 3 andro ka riavana malala ny anoaran'Andriamanitra ny olona mbola matoky ny tenany am'izao fotoana zao le matoky tena io lazany io ngelavana de le olona tsy mitady an'Andriamanitra tsy mitady tsy mametraka fitokiana amin'Andriamanitra tsy te hiankina amin'Andriamanitra io nge le olona matoky tena lazainy mandeha eo amin'ny fivavahana fa zany hoe tsisy raha raiko fivavahana zany tsisy raha raiko an'izany za tena tsy mahalala ananga tsika tsy lavino izany tandremo fa tsika raha miteny fa tsika tsy lavino io de tsy hoe tsika tsy lavino io satria beloa na tsika tsy lavino io satria be orina ohatra na tsika tsy lavino io satria maninona tsika tsy lavino io satria tsika manana an'Andriamanitra ny tokontsika rehetra de ao amin'Andriamanitra ny fanantenantsika rehetra de ao amin'Andriamanitra ny reharehantsika rehetra de ao am' Jesosy za zao tena samy teny za tsy lavino io zany tsy matin'io zany na zanany zanako tsy matin'io zany na vadiko tsy lavino io zany satria maninona tsy hoe satria noho hoe ny anarako rakoto salama za matsy rakoto salama fa rakoto salama afaka rakoto marary koa fa tsy noho ny anarako rakoto salama ny ahasalamanahy fa raha izany de irehare ndray andro tany am-pianarana matetika mihitsy menatra rehefa marary ny ampianaraka hoe absent satria tsy nianatra narary rakoto salama ozy tsy salama rakoto salama nefa ny anaranay de rakoto salama rakoto marary ozy ny olona rakoto marofy ka za raha salama tsy hoe rakoto salama halleloia ny tokoko tsy ao amin'ny anarako dadabeanay elany ela 20 taona lavo ihany aretina nafaty azy fa izy rakoto salama ny olona rehavana malala raha miala am' Jehova amin'ny fony ka natoky ny tenany de tsy mila mitady an'Andriamanitra de zao voaoziny zany olona zany ary ny fisehoan'ny ny ozina de zao ho tahaka ny olona mahantra any an-tany ay zany hoe olona tsy hoe olona mahantra ary ny olona préare tsy mila an'Andriamanitra tsy olona mahantra fa olona manan-katao daholo fa nijeren'Andriamanitra azy amin'ny mason'Andriamanitra de tahaka ny olona sady efa mahantra no any an-tany ay tsisy fiainana zany riavana malala ary ny loza de zao tsy mba hahita izy na de avy aza ny soa ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra tonga fizy tsy mahita an'ireny tso aminao ane zany tso aminao ane zany riavana malala tsy lavino izany tsika falalaheri to fa loia za te teny aminao androany riavako malalako raha matoky ny tenanao ianao raha manao ny sandrinao ho nofo ianao nofonao ho sandry ka miteny hoe za tena tsy misy ohatrany tsisy tsy vitany de ho tahaka ny olona mahantra any an-tany ainao sady efa mahantra ianao tsisy ninona mahantra ianao fa tsisy ninona hitanao eo na raha nosotroina aza tsy hitanao ary ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra tsisy hitanao reny fa onony any amin'ny tany karakarena nevitra izy de ny amin'ny tany sira zay tsy azo nenana ny matoky tena tsy azo atao riavana ny matoky tena ka manala ny fahatokiana amin'Andriamanitra ny mirehare amin'ny zavatra eo am-pelatananao tsisy azonao atao misy olona am'izao fotoana zao mahantra be mihitsy matin'io aretina io nahita zao androany netina hitanao tamin'ny Facebook misy le netina tamin'ny sarety omaly tena be sarety fa misy koa tsy entina amin'ny sarety misy porjenitra mihitsy anapoahana basy mihitsy rehefa mivoaka satria manam-pahefana fa inona maty matin'ilay aretina tovy
enao miantso an'andriamanitra hitanao ianao tonga eo io renao zao hoe misy fitondranam-bavaka eto de iny ianao fa tonga ary mahafinaritra anahy ty mba misy tsika moa de mijery ny côté a pozitif an'ny fiainana e de zao tatoato a misy olona tamin'ity herinandro ty indrindrindra herinandro lasa sy ty herinandro ty misy olona mpiresaka tamiko jereko variana fotsiny a tainy tompo mety eto zany olona zany de miarabanao a tonga re zao tenenina tainy tompo ary tsy mahita notification ntsony a de za vo nikiteny hoe fagatsy efa heninao fa tsisy notification ntsony zao fa tsy maintsy mijerijero jereko ny messagenay farany tany amy tamy 2018 tany na ohatry zany taitra tamin'ny toromasony tampoka izy hoe aiza ta tsy mahita ntsony a zay teo foana eo foana ary ho eo foana mandra-patonga amin'ny fotoana tsy afaka eo ntsony fa ianao tsy hita de ino zay hitanao de io ianao hitanay de fantatry fa mila entinam-bavaka ianao de fitondranam-bavaka mihitsy koa nefa androany halleloia ary tsisy maharatsy an'izany hoe io ianao fa hita ndray de avy tongava mbola tsy niovy ty fandarany ty mbola tsy mandovola miditra eto halleloia ny fahasairanana fotsiny somary efa ny tompo de tsy vita oatra ny taloha ntsony hoe hivavaka tam'izany nge ravana tam'izany tamy 2000 raha nisy olona efa namparezy teo tamy 2015 na 2016 tany na 2014 tany a na ohatry zany a de za te teny aminareo mbola nanam-potoana zay tam'izany misy olona zay nampairezina mivady taloha fa tena nahazo tombo zany olo zany tsy oatra nareo zao a mangatabavaka de zao fotsiny zatra teneniko voaray fa hoentinam-bavaka tsisy fotoana be iresahana ntsony tsika satria efa maromaro ny zavatra herehana taloha misy olona ampairezina amin'ny telefônina adiny roa eto adiny roa izy rery tanao maraiza ho ainao vitany anahy de tonga re mampionona miasa daolona telefônina fixana portable an'iny zao tsisy fotoana zay ntsony zay fotsiny sisany no niova de efa tsisy tso zany hoe karakarena manokana fa de miara-meno amin'ny olona eto aloha de miara-mandreza ray sy ny olona eto halleloia hita daholo am'izay ny olona le taloha aintompo ela elinareo a fa zay ety any ka nareo tena ela be atonga sondray nareo halleloia aka hita ndray tsika halleloia misy ny zanak'ampirenena de misy ny mainto milaly de misy ny ina moa le fomba mpilazy reny fa tsy miovitsika tsy miova ny herin'ny andriamanitsika mbola ty be anareo foana jesosy halleloia fa mifatongavanao eto io de tsinona kory ny andikanan'izany fa tsy matoky ny tenanao ntsony ianao ary mirabanao tsy natoky tena anao tsika vo tena misy tamy 2018 efa nanomboka tsisy fotoana firy-tsony no elifanto tany amy fitapatapaky ny 18 tany a efa nanomboka teritery fa no elifanto zany efa teto tamy 2018 telo taona izy zany teto halleloia izy any efa teto nanomboka tamy 2000 janvier 2018 ary nisy ny fandarana andramoka izao hoe nisy anarana am'izay mifandarantsika fa tsy le mitory-teny am'izao fotsiny janvier 2018 mantsika nanomboka nisy any hoe andramoka izao hoe de mba misy eo amy teny izy any teto tamy janvier 2018 na février 2018 fa mba ho tsarovako manokana zay olo zay fa jantsika eo ny amin'iny ny antongavanao eto androany a de tsinona kory fa vonina ny tsy atoky ny tenanao ntsony ianao halleloia vonina ny tsy atoky olona ntsony ianao vonina ny efa misy dekony nde te RTCR efa nio tsy manavaka rahakoty sy rahabe neto fa nambola randriko ary halleloia ny antongavanao eto de zao hiala ianao amy fatokitena tahakanay izay niala tamy fatokitena anitsana n'lay nofinao nietretinao fa sandry avy tana zavatra anitsana an'ireny ny alehanao eto ary miarabanao manokana satria raha anitsana an'ireny ianao de reto ny zavatra mahafinaritra iandry anao andiny fa fito hotahina nezy olona matoky an' Jehova hotahina halleloia tsara nge zany hotahina zany tahiny tompo hoe zany daolo fiarabantsika amen tahiny tompo zay ny fiarabantsika eto tsy salut a tsy soara misy olona miarabanavina eto S de W de R soir za aloha mbola tsy soir mbola midi eo a na après midi fa mba to hoe tahiny tompo am'izay hoanovanao fa za te soir
any a namba ataova ireo bonsoir farafahakeliny satria za mamaly anao hoe tena atsaiko sara mihitsy hoe tahiny tompo azo atao an'le cc koko anao mba atao hoe tahi tompo raha lava be de atao hoe THT tompo any a le soir aloha de atao fitahiny tompo alleloia eto mantsy olona mpanao soir anazy e tsy hoe be de akory ianao e fa mba zay mba firaritso tahiny tompo any a tsy anao tsy ataoko soir koa mantsy ianao de mahafinaritra be ieny vavaka mantsy izy de eo amin'ny amy 5 sy fefany eo vao raiky soir de efa nomboka ho kelikely alleloia tahiny tompo de efa nomboka kelikely tsika de raha pitsy rezo izy soir fanaovezana amin'ny bonsoir zany le izy fa soir mony SWR any fa ho tahina ane zay olona matoky an Jehovah alleloia alleloia tsy miady varitra be fa mba ataontsika mba ohatrohatr'izay le izy alleloia fitimy famaly alleloia de ho tahina zay olona matoky an Jehovah ho tahina vo atoky an Jehovah ianao zany de misy programme eo misy projet ho atomboka eo alleloia ho tahina am'zay manomboka eo anao ho tahina am'zay satria manino matoky an Jehovah ho tahina ane zay matoky an Jehovah sy zay manana an Jehovah ho tokony zany hoe no ny sandronao napetraka ao ny olona manodidina anao napetraka ao le nametrahanao ny tokona ao hatramin'izay be de benga matoky olona e fa hoe zavatra mitranga to de mietrehitra numéro an'olona ao antsony ianao ianona iza mory tada le olona le miasa amin'ny fitsarana fantatritsika le ohatra zao ianona aiza numéro an'izy iny tsy hita de ianona mety mahafantatra numéro any dobodoboka amin'ny fonao amin'io a de vao miresaka am'le olona ianao allo ianona izy indrindra ty fa ahoana efa natahotra sao de niova numéro ianao mbola tsisy vaholana akory am'le olona de tonga ianao de faly nefa aveo ianao men'le olona ny tsipakombalay kely hoe tsy afaka na ohatra zany de verina kivy ianao fa Andriamanitra rehefa natsotsika eo amin'ny Jeremia 3:7 Jeremia 33:3 alleloia de fantatsika tsara tsy hoe de hovaliko ianao e fantatro tsara zany antsoia de hovaliko ianao Jeremia 33:3 antsoia de hovaliko ianao de ampisoky zavatra lehibe sary-patana zay tsy fantatro de vao miantso fotsiny ianao de mamaly Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra mpamonjy morazo amin'ny andro fahoritra ozy na irantsika hoe atojo ady mafy a atojo ady mafy de zao ny tsaloko hoe akaiko mpamonjy ny olona raha atsonao mety tsy azonao iny olona iny ary nahazonao mety mandisy fanantenananao tsisy ohatrany ny mitoky amin'Andriamanitra ravana tsaroko zany naka avocat rehefa maka avocat miala tsy aminareo raha misy avocat eto namana be maromaro ny namana avocat fa zao manana fomba fiasa tena mahavaky fo ny avocat ndraindray tonga izy de rehefa tsonao izy a misy olana ianao de tonga izy zay misy mantsika ny kana azo anay za de misy loatra ay tsy olana zany izy anareo olona ataotsika izy ka izy nobetraka de zao le zavatra ay manany anarany de fantarao ny adresany sa tsy fantarao ataotsika io tonga de courage ianao courage fa ny olana mena fanantenana be anao hoe arovana sy ny sisa tsisy makitika anao sy ny sisa fa ny tena zavatra nampa hitanay tena ny ainanay ty zavatra ty namanay le olona de nanana olana ako de za vao antso tany amin'ny polisy tam'izany vao antso tany amin'ny polisy a de ataoko amin'ny polisy a de tabataba amin'ny polisy tao a de natahotra de tonga tam'zay ndao hiantso avocat de niantso avocat de nangalany vola be zay tam'izay ao izy fa zany andeha hoany voantso zany de izy nandeha nakany de mena vola be de vita le tany a de anao mieritreritra hoe milamina ianao izy ny tany sy ny sisa de lasa ny vola rehetrarehetra vitany any doriny eo milamina nanapa efa teneniko fotsiny izy hoe raha misy olana de zany atsony fa milamina anao milamina ianao raha fa tsisy olana manana avocat
afaka 2-3 andro azo le polisy togavy ianao aty tena ngovotra indray hoe zay le feona polisy de natsona am'izay le avocat tsy namaly telefônina tsony niditra indre mandeha tao amin'ny polisy izy tam'izany 2,5 millions namena azy 2,500,000 francs tam'izany vola nge zany reo vola zany sa tsy vola de misy 500,000 hoe karakarana inona tsy haiko miditra indre mandeha ao amin'ny polisy ay za tya tsy niditra indre mandeha tao fotsiny fa tonga am'izay ny appelina ny polisy tsy maintsy tonga tao izy tsy hitatsony atsola za amin'inona ataoatra ary ny tena olana ary nisy fotoana izy hitako inona natao izy ianao za miantso anazy hitako izy io eo am-panasana tomobile misy fanasana tomobile tena fanasana tomobile zay teo izy manasa tomobile de atsoko jereo telefôna de aprimy tena andalovako anao to tsy maha telefôna tena mbola sairina be fa tsy tena tsy manino zany tsy fa ndana fotsiny nao makany ohatrany de niditra tao de nomboka teo niady re mitovy am'zahako tsy nisy ninona ihany tsisy ninona tsy hitako tsony zay olo zay malaky tiny androany tsy hitako tsony zany fa tena zakody izy fahitana be de tsy ndresaka tamin'ntsony satria hitan'izao ava miantso azy fa tsy maninona io sy ny sisa mbola ladilasa any ambanivohitra olo izy taviteny vadiny fomba akasa tsy mety nareo mpisolo vavy zany tadidiko tam'izay niantso avocat teo amin'ny fiainako zay tena aleoko miantso an' jesosy ry havana tena aleoko miantso an' jesosy sady tsy alo vola tonga de tonga ary raha mila miditra anatin'izany lafôro zany de miara-miditra amiko any jesosy ka alleloia raha ohatra natao aloha ny olona tsy mahazo client ntsony ny avocat nefa ny ilainareo ny asanareo fa ataovy ampahatahorana an'Andriamanitra alleloia ny tena aloha zany ngery havana de zao tena teneniko anao ty mbola nahazo anahy koa ty zavatra ty le avocat ndray entinao hiaro anao no miresaka am'le polisy mpanao ankety anao de mody miverina avy any de mampitahotra anao mafy mba hahatonga anao anao zavatra atao am'le polisy tena mialatsiny za mihitsy zavatra nitranga ny tena marina ianao zany anaovan'ny olona ohatry ny cinéma ao ianao sy ny sisa any aminao misy zavatra mivoaka foana fa isorana an'Andriamanitra fa nalaky tonga sainy de jesosy ny vahaolana fa tsy mora enteniko hoe nareo mpisolo vava ataovy tsara ny asanareo fa mahampalahelo be raha ohatran'ireny mety tsy meno akory moa zareo zao fa nareo mba tantarako an'izany fa ny avocat zany mbola tsy mila meno fandarana zany mbola matoky teny zany de zao ry havana malala amin'ny fotoana am'izay ianao manomboka hitoky amin'Andriamanitra alleloia zay nge ohatry zany mihitsy foany nanapa-kevitra andao ajanona le avocat andaotsika jesosy ny atsika tonga de hitanao mihitsy hoe misy hery ao anatinao alleloia zay le fitahina ho an'izay izy ho an'izay matoky an' Jehova ho tahina zay olona matoky an' Jehova de zay manana an' Jehova ho tokony iza ny tokonao ianao io zao anontaniko ianao iza ny tokonao zavatra firy ny atokisanao Andriamanitra de olona de izy inavy fa io raha mbola mizarazara fa tsy 100% an'Andriamanitra de mbola tsy voatahy ianao fa ny olona tena manana an' Jehova ho tokony mihitsy amenna hoe tsy manana afa-tsy Jesosy sarangotana reny ny olona tena ho tahin'Andriamanitra ny olona raha vao mbola misy raha mbola misy iankinany fonao de avelan'Andriamanitra aloha ianao lany aika any Andriamanitra tsy miray Andriamanitra ry havana tsy tia mifandray hoe afangaronao amina zavatra hafa zany hoe tadidiko nisy olona teto mety nambavaka ary nareo aza manao an'izany fa tsy mety mampalelo n'Andriamanitra zavatra ohatr'izao sady mampalelo mpanompon'Andriamanitra ihany koa nisy olona teto nentina mibavaka tena nentina mibavaka tena tsy nisy ohatr'izany tena tsy nisy ohatr'izany nytao anaty olana tany amponja ry havana nentina mbavaka ny fifadiana hanina voninahitro n'Andriamanitra nivoaka somatsara fa ny andro vao nivoaka izy na mba hoe mba ianareo nge ry havana zay nge ry havana tsy hoe olona araka ny tenin'ny artiste teo miady varotra
fa lisy kosa mba misy kosa angamba tanareo tsy nampianarina zany fahalalam-pomba kely zany ohatra hoe mba misy olona manao soa anareo de mba misaotra mba mandefa message hoe mba voninahitro n'Andriamanitra fa mba tena ohatr' zao ny havana ngery panompon'Andriamanitra fa mba mitady hoe fankasitrahana hoe mba fahafalipo fotsiny mba mahaino anareo teny hoe misaotra tamin'ny satria fady iza no fadiana any zany ny fiainako teneko anao ny fiainany amin'ny vady tsy de hoe mila fifadikanana zany fady any zay satria mideran'Andriamanitra fady any fa ny fiainanareo nge ny fadiana ihany nareo nge misy fotoanareo nitratrana fanamanambady za nge mifady anina miaraka aminareo za nge tsisy fanamanambady olona ny manambady anahy mampionana ny anara ndra iry-janahary mampionana kiradio za tsy misy fanamanambady nareo nisy zany fady anina niaraka taminareo de mba faly raha mba miteny hoe tena misaotra rahalahy fa tena mba hitanareo ihany zany le mba de tsika miara misaotra an'Andriamanitra ozy nareo mila doka be ve zany tsy mila doka fa tsaiko nareo mba mampianarina raha misy manome zavatra anao de kinga miteny hoe misaotra tompoko zay koa raha vo misaotra anay nareo zay tonga de misaotra an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa tena ny valy le vavaka fa zao ny zavatra nampalelo voaka ny fonja le olona de zao am'izay ny teneniny nefa nisy hitan'izao fa intelo asabaty zay ny aran'ny fady hanina intelo asabaty teo inefatra mampina matadidy an'izay zay ke tsy any amponjy zay ke eto fa zay mifady hanina ho anareo zao zavatra ny teneniny tena rehefa mivoaka ny tena marina nge za mahafantatra olona atao amin'ny anina tao tao amin'ny fitsarana tao misy fantako misy olona ambony be fantatra tao nihiratra amin'ny masonay mivady ay zany zay no nahafaka anao tany le olona le ambony be amin'ny fitsarana tena fantatro zay de zareo ny tena na hoe tsy hany eny ary tsisy resaka hoe misaotra an'Andriamanitra tsika fa tena nahery Andriamanitra tena nisy heriny le vavaka nataontsika ilay fifadikanana tsy nisy an'izany le izy moa tsy maninona iny zavatra resaka mandalo fotsiny fa tena ampalelo nge ravana de zao nataonareo tsinitsinina ny herin'Andriamanitra za tena fa za hitanareo io hatramin'ny vary ray sotro hoaniko tsisy herin'ny tanako tsisy heriko tsisy herin'ny saiko fa tena fitahian'Andriamanitra ninona zavatra ataoko na sakafo atoandro maraina rivo mivavaka ho an'iny de tena reko sy tsapako fa fahasoavan'Andriamanitra ny ananako ary isaorako an'Andriamanitra fa maninona ny olona tsy mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra angezabe ko satria tsy te hametraka an'Andriamanitra ho tokony ary ingery havana malala tadidio fa Andriamanitra tsy perdant zany Andriamanitra tsy hoe azonao ny valim-bavakao de nataona tsinitsina ary de verinao fa iny ny ambony indrindra ny valim-bavaka azonao tsy hoe sanatria manozona tsika tsy fomba tsika tsy manozona olo zany fa ny tena olana de zao ianao nge mandeha eto amin'ity tany ity zay zao mandeha de misy olana ny fiainana de mivavaka de tonga ny vahaolana de mivaly mivavaka de lavaka aorian'indrinao indray misy olana de mivavaka de tonga ny vahaolana de ianareo le nahazo tao amin'Andriamanitra iny zany de lasa ary nanao tsinitsinan'Andriamanitra ho aizy nareo am'le ololo kely ao tsy hoe manozona anareo zany fa tena malo fiainana le atsika eto adika eny nalovantsika eto ety ty zao tontolo zao ty ny ahitanareo fahoriana ho ny tenin'Andriamanitra za tsy miresaka anao anatra anitra nirina tsy anao zany tsy eto zany olo zany aza manana reo fa tsy eto zany matao amin'ny tantara zany de fantatro fa tsy eto zany olo zany tsy aminareo reo zany olo zany nareo mahafinaritra be daholo misy aminareo itanareo fifalianay tenenay anareo tena fifaliana ao anay mandeha fijona vavolombelona anareo hoe tena vao teo zao nisy ny joro vavolombelona halleloia faly zay nge reny nge tena mampahiry anay halleloia reny mba valim-piti anay reny hoe mahemy fijona vavolombelona ray indry herin'Andriamanitra vavaka nataontsika halleloia de mahafaly fa zay nga nytenenareo zay nga rapitra sy ny grady eto de tenenareo zay zany ny tena van'Andriamanitra vavaka fifaliana ho anay any anaty araka ny teny Marie Jo saora amin'ny zavatra rehetra saora amin'ny zavatra rehetra
zavatra tsy mety amintsika ry soratsika komaika fa ny zavatra mety ajanontsika eo ny amin'iny fa ho any zay matoky an' Jehovah kosa de zay manana an Jehovah ho tokony zany hoe tena ianao Jesosy sy ny toko koa hanao fanadinana ianao Jesosy sy ny toko koa andeha hoetsy ianao Jesosy sy ny toko koa zao no anoarana an'izany olona zany halleloia halleloia fa toy ny azo ambolena amoron'ny rano izy izay mamaka anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na de ava aza ny anandro sady maitso ny raviny ka tsy anay izy na de miantona aza ny andro fa tsy tsahatra ny famoahany ny olona ray matoky an'Andriamanitra de zao ny atao hoe fitahiana ataon'Andriamanitra ohatran'ny ny hazo ambolena eo amoron'ny rano ianao de teteny aminao jerevy daholo ny hazo eo amoron'ny nosy makina ve ny hazo eo amoron'ny nosy velona tsara mihitsy izy eo ny hazo tsy avy aty ambony ny fivelomana ny avy aty ambony efa ny zavatra vokatry ny fahatsarana izay iainany sisa fa ny hazo ny fakany no mifoka ny zavatra tsara ny faka no fiainany avy any ambany avy any amin'ny fakany no aina omena azy de eo anilany rano mandeha de le rano iny no foany mifoka rano de ny ataony aty ambony mamoaka vokatra sisa halleloia zany ny olona matoky an'Andriamanitra ary rehefa izy ny amoron-drano io de mamaky eo amin'iny rano mandeha iny izy de tsy matahotra nin'inina izy ho avy ny anandro itsikitsikiny fotsiny reny satria maninona itsikitsikiny fotsiny reny itsikitsikiny mezany fotsiny lay anandro be satria maninona ezaka misy lay anandro mitapehana azy avy aty ambony fa izy maninona savao ambanin'ny ainao azy rano mandeha ny eo ambaniny eo ny fakany mahazo hery tsara de tsy atahotra izy na tonga ny anandro maitso foana ny raviny tsy lozitra zany maitsomaitso tsara anao ilohako mangirangirana io halleloia hainandro firy no miboaka eo mbola tsy vaky io halleloia amen amen maro zany message tonga zany mampionona fa mimakomany ianao mampionona maromaro eka nde vitatsika eo anatin'ny adiny roatra isan'andro halleloia fa aty amin'ny radio akira toy na rehefa reo message fa raha vao any amin'ny akimy de asy ny akira de sy mampionona de tsy hita halleloia tianao ve ravana zany hoe tsy atahotra na de avy aza ny anandro danika be mihitsy ny anandro ho avy ny ete fa ny hazo anankiray misy hazo anankiray tsy mihitsiny eo mahatonga azy tsy mihitsiny ny hafanana mandeha ihany fa avy any ambany avy any amin'ny fakany misy rano mangatsitsika tsara mahazo aina tsara ny olona matoky an' Jehovah ravana ny ainandro mahazo ny hazo rehetrarehetra io ady mafy atrehantsika io atrehan'ny olona rehetrarehetra io fa hita olona tsy taitra ianao tsy taitra ho ahy ianao halleloia kalma fotsiny ho ianao ozy ny olona rehefa vo mitadina akaikikaiky ny ray metatra ianao izy efa misy visière masika n'inona ozy hoe tena ho faty tahotra ny hafaty an'reto olo reto nefa rano tahotra ny hafaty an'reto olo reto fa ho an'ny hazo maniry matoky an'Andriamanitra de matoky izy ainandro tonga fa sy izy milamina tsara maitso tsara ny raviny zany hoe tena am'le tena mety tsara halleloia sady mangirana tsara izy rikaraky io raha vo mendrika be de tarafin'le jiro halleloia fa sady maitso ny raviny no tsy manay izy na de miantona aza ny andro fa tsy mitsahatra ny famoahany
ny olona tahin'Andriamanitra de zao sady mitodika am'le olona resaka tamiko andrany hoe ay ohatrany tsisy asa satria misy confinement ny a Madagasikara de za miteny anazy ianao rehefa tahin'Andriamanitra aza matahotra an'izany ianao tsika na miantona aza ny andro alleloia za teneniko anao ijeroko tamin'ny heritaontsika le tamin'ny 15 mars le nisy ale confinement iny confinement total taty Frantsa tsy nahazo nivoaka mihitsy mba fantatrareo nanomboka ny andro n'iny confinement iny zay nanomboka ny tahin'Andriamanitra misy fitahin'Andriamanitra ratso an'ny olona fa za teneniko aloha tadidiko mandrakizay iny confinement tamin'ny heritaona iny zay manao fitoam-bavaka atao trano reny tsy tahin'Andriamanitra tsara rahatalàna tsara mihitsy ry havana malala ny olona miazakazaka manangona sakafo sy ny sisa mitaitaina iny tsy miderana tamin'ireny nanao vavaka marainy nanao fideranandro amin'ny 7 maraina milamina tsara am'ireny fa tsy hoe mandalo ady ny confinement tonga fa za tsy mandalo ady ary na mbola hidiny ty zao tontolo zao ty na ho maiziny ty zao tontolo zao ty ny any zavatra fantatro de zao Jehova ny tokoko marina mihitsy aloha ny teny Marie-Jo aloha misy zavatra resantsika anaty MP misy zavatra resantsika MP de misy zavatra resantsika eto halleloia de zao na hikatona aza ty zao tontolo zao ty zao avy ho avy zao fa zay misy tsy manana passeport zay tsy vita an'le fanafana de hoe tsy azo anao an'zao toko atsika fotsiny de zao iza ny tokonao manana ny Jehova ho tokonao ve ianao fa tena teneniko anao fa rehefa maniry eo anilan'ny rano mandeha anao mamaky eo anilan'ny rano mandeha anao de tsotra fotsiny mahitsy foana ny ravinao halleloia ary hazo iavaka ianao am'izao andro farany zao ianao io de hazo iavaka ianao amen ny olona lozitra daholo sasa rehefa karakaina sasa to de efa miparasaka mihitsy noho niny no le ainandro le ady le olana mahamay fa ianao halleloia ianao tsy zany tahin'Andriamanitra ny ianao ataovy tokonao Jehova ataovy tokony fonao Andriamanitra fa tsy manino zany ianao andiny faefatra amby folo Jehova sy trano de ho sitrana vonjeo de ho voavonjy fa ianao no fidy ara vavaka tam'izany Jeremia raha hoe Jehova sy trano de ho sitrana zany hoe raha ianao no manasitrana de sitrana inona ny marary ianao am'izao fotoana zao tena mety tena karazana retina mitambatambatra ve ny eo aminao fa raha Jehova ny anasitrana anao raha dokotera ny anasitrana anao mety misy aretina telo mahazo anao ny anankiray am'ireo possible ho sitrasitrana na ny anankiroa fa raha Jehova ny anasitrana anao de sitrana ianao ary raha Jehova ny amonjy anao de voavonjy anao mety tambesarana olana ianao za androany nalahelo ahako sady mampahery ny fianakaviana raha rivo be zay raha amin'ny fotoana mety mahita an'izao nareo raha bavy Lucette ianareo mianaka kely de sady mamangy amin'ny fahoriana ho an'izay rehetra namoy havana indray androany sy namoy namana fa za aloha androany de namoy meme kely mahita le ino marary anao any Marie-Jo ohatra malaza zay tezay ino marary anao de mampahery ny fianakaviana misy rahalahy zay mpiara manompo an'Andriamanitra taloha de izy atserovana azy mihitsy rehefa mandeha manao asan'Andriamanitra amin'iny faritra PF sy karazany mifanenjika ina zany ty mandeha mitondra tôbila mafy matsy zay de mba milalao kely mifanenjika tôbila de mihinana fromage eo Analavory aloha vao mandeha manao asan'Andriamanitra de nodimandry izy de natsiaro kely azy zay tamin'ity androany ity mahatomaly arivo no zara tia natongavana za revana malala de tena mieritritra zavatra ohatr' zao rehefa mahita an'ireny olona namana na fantatra maty reny de zao ny amin'ny ateritrerito Jesosy naninona tsy taparitsaka zay sy ny olo iny maly tsy zahako hoe iza fa za mahita fa rehefa torinan' Jesosy le olona raha ohatra le olona hoe tena nareo zao misy aminareo ngery havana tamin'ny tapabolanatrona rary mafy teto misy havan'olona aminareo reo efa nandora sady ny valandra efa de efa nendrasana fotsiny fa mbola hatreto aloha mbola velona
tsy mampiteteny foana hoe jesosy afananinona le volona mba raha tafaresaka kely tamin'ny omaly tamin'ny fakomary fa za mbola mino fa raha etotsika ivavaka de tena angataka amin'andriamanitra hositranina tena hositranina tsika angataka famonjena tena hovonjena izitsika halleloia ambony ngeravana ny finoko e za ambony finoko ana rehetrarehetra tonga eto mitondra anaran'olona rehetraretra hoe tsisy maninony zany nareo tsisy maninony zany nareo entina mbavaka nareo mbola ifakahita eto tsika ozy amantsy an'le olona nisy olona zay tena narary mafy resaky zay efa nefara tamin'ny fimehezana moa zany le izy mbola anao zavatra tsika fa za maty zany tsy maty zany ianao memebe mihitsy izy misy projet ataotsika fa aza maty zany fa tsy maty zany ianao halleloia mbola anao zavatra be mihitsy tsika any ao arina kely ao nareo rehetrrehetra matahotra nofaty reo zao andaotsika hitady an'andriamanitra androany de projet atao mietreta zavatra tsara ao arinan'io aretina kely io raha mihoatra amin'ny alebiazan'andriamanitra io ry havana kely io amenina maherezy ianao andriamanitra nasitrana anao zao nge ravana malala indro re de manao amiko hoe aiza ny tenin'i Jehova aoko tanteraka zany fantarao dika zany teny zany misy olona nanadroadro an'ny zanak'Israely tao ambadimbadika tao ohatra any amin'ny Isaia 5 andiny nalainy mihitsy andriamanitra tamin'ny tsetry nisy olona nanaliany sy nanadroadro nanao hoe asevy tonga faingany zany tenenin'i Jehova zany aiza moa izy zay Isaia 5 de zay manao hoe aoka ho afanganina sododonany ny asany mba ho hitatsika aleoka zay kasain'ny ray masin'Israely mba ho biakaiky ho tanteraka mba ho fantatsika tanao miteny olona zay zay tenin'andriamanitra teneninao izy zany andriamanitra ianao tahin'andriamanitra sa ataovy hitana eo zany eny ry havana malala any amin'ny Ezekela 12 faraiky amby roapolo vakiko aminao vetivety anafakavakanantsika azy Ezekela 12 andiny faraiky amby roapolo ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona ahoana moa zao fitenenana ataonareo amin'ny tanin'ny Israely zao hoe miaela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana nalera zany andriamanitra teto satria norabirabin'ny olona ny zanak'Israely aiza ihany zay vanombavaka aiza ihany zanak'olona ahoana ny fitenenareo an'izao atao amin'ny tanin'ny Israely hoe miaela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana rehetra milaza mahita fahitana foana zanak'Israely milava zany mahita zavatra foana mahita mivangin'andriamanitra foana nefa tsy tonga zao ny tenin'andriamanitra andiny fahatelo amby roapolo koa lazao aminy hoe zao ny lazain'i Jehova tompo atsahatra zany fitenenana zany ka tsy atao fiteny ao amin'ny Israely tsony fa lazao aminy kosa hoe akaiky ny andro sy ny tenin'ny fahitana rehetra fa tsisy fahitana foana intsony na fa aminany mandrobo zany fahitana be dehibe kosa tsisy tanteraka naray fahitana mandrobo amin'ny taranak'Israely fa zany Jehova iteny ary ny teny lazaiko de ho totoko zany ho tanteraka tokoa tsy ajanony ely intsony zany fa amin'ny andronareo ry taranaka maditra no ilazako ny teny anatanterako azy ho Jehova tompo zao ry havana malala sotra anatranirina sy dra hitako ny teninao androany misy fanasitranana tena hoentin'andriamanitra amintsika ary ianao mila mino am'zany izy nefa ela ny nainoko an'izany mety tany akafa ny nainono an'izany ela fa eto de fandaran'ny olona manam-ponoana alleloia za tena sahako miteny anao ianao marary meno eto raha mino ianao tena mandray ianao androany tena hoe zany hoe za andriamanitra ianao ny tokoko za tena hitoky aminao de za teteny aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy ny itenenako aminao alleloia amin'ny anaran'i Jesosy ny itenenako aminao androany fa tsy tonga koa ny sabotsy ho avy zao tsy tonga ny lahady latsinainy ianao mivoaka ny trano salama be am'izay zay ny teniteneniko anao androany manomboka izao anao de anomboka tsapa fanasitranana de manomboka izao anao de anomboka tsapa hery midina ao anatinao anatin'ny fitondrantsika mivavaka rehefa avy eo de mandeha ny rapitso laka misy manomboka lamindamina ianao ohatra manomboka zany olona teneniko anao zany nge efa tsy miala oxygène zany nanomboka resaky zay tsomaya manomboka maninona manomboka ame tsara efa manomboka esorina le oxygène satria efa manomboka ame tsara
raha mino ianao ho an'ny olona mino zany teniko zany amy lahady tsika anao fotoam-bavaka eto tsika rehefa lahady amin'ny isaky ny lahady alina salama be mihitsy ianao maheno fofokanina maheno tsiro maheno rehetrarehetra salama adinonao souvenir anao ty herinandro ty raha mino ho an'ny olona mino zany fa ho an'ny olona tsy mino de mety tsy tanteraky zany fa raha mino ianao de hitanao voninahitr'Andriamanitra io zao mirana ny lala tena mino izy ka mino izy de izy anisan'ny nisitraka an'izany ho ny ten'Andriamanitra ndrao reo manao amiko hoe zany tenin'i Jehova ako ho tanteraky zany fa za tsy nifikifika ny ala ho mpiandro mpanaraka anao ary ny andro evin'ny loza de tsy noekeko eny fantatrao zany zay efa mivoaka tamin'ny molotro de ny ariary teo anatrianao enganeka tsy ho fampitahorana ahy ianao ho Jeremia zany amin'Andriamanitra ho an'ny olona hafa Andriamanitra fampitahorana ho an'ny olona satria ny olona nanao ratsy fa ho an'ny Jeremia engane tsy ho fampitahorana ho ahy ianao ariko amin'ny andro fahoriana ianao aoka homenatra zay manenjika fa za kosa aoka tsy mba homenatra aoka hivadim-po reo fa za kosa aoka tsy mba hivadim-po ataovy tonga aminy ny andro fahoriana ary ho fanorotoroana roeny nanorotoroany azy mino venao ry havana malala androany raisinao aronao Andriamanitra de raiso de ho tain'Andriamanitra ny isika tsirairay avy iza ny tokonao fa raha Andriamanitra ny tokonao de mahay rezy ianao ho tain'Andriamanitra ianao ho sitran'Andriamanitra ianao samy mahery hain'Andriamanitra manasitrana an'io tokony omeko anao fikiro Andriamanitra de ataovy tokonao fa sitrany ianao ino hiritsika de to de hitra ny fitonanam-bavaka maromaro no entina bavaka eto androany de manana fonina sady maretatra amin'ny farany de ataotsika nao antiry teo miazona any tananao Andriamanitra halleloia ho tain'Andriamanitra isika tsirairay avy halleloia halleloia tain'Andriamanitra isika rehetrarehetra amen zao ataotsika zany izy zany ho voninahitry'Andriamanitra de eno aoriana zany tsika eno aoriana zany tsika eno ino ty izy ty eno hira hitondram-bavaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany dao ary tain'Andriamanitra ary isika tsirairay avy mahay izy daholy halleloia aso aloha miandry kely tsika aloha azafady misy tsy mety kely aso vetivety ary ialana tsiny kely aso aloha misy tsy mety kely azafady enotsika misy fanamboarana kely enoitsika ao arinan'ity sary ity halleloia ndao ary tsika aloha ty hery ty milohan'ny idirantsika ao anatin'ny fitondranam-bavaka dia tain'Andriamanitra isika tsirairay avy halleloia Vetsika mawary ao ary tsika rehetra miankina amin'Andriamanitra Ramba Racha
Halleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ty afahantsika mitondram-bavaka. Misaotra n'Andriamanitra tsika mampino tafavory eto indray androany efa mitondram-bavaka indray ary dia matokytsika fa zay tsika mbavaka eto indray androany tsika tolotry ny tompo dia ho sitrana ka dia andao ary tsika aloha mino zatra dia hivavaka ka mampino dia tonga sady mitondra vavaka arak'izay tarihan'ny fanamasina azy eo dia anombokontsika rehefa avy eo ndao ary. Miravantsika rehetrarehetra aloha amin'ny anaran'i Jesosy dia faly indray miaraka aminareo satria tonga indray ny fotoana laribihariva alina izay hitondrantsika mivavaka marary. Dia maromaro mesazy voaray fa izahantsika ho vita ara-potoana ihany nefa tsika rehetrarehetra amin'ny groupe d'intercession araka nefa resakintsika foana amin'ny groupe miara-mivavaka daholo tsika rehetra zay re anarana rehetra voatonony eto dia tsika rehetra miara-miteny an'iny anarana iny dia miara-manona an'iny ao anatrehan'Andriamanitra izahay kosa eto hitarika foana ny vavaka izay iarahantsika. Dia hivavaka antsika amin'izao fotoana izao avy hatrany dia hanomboka ny vavaka. Halleluia. Vavaka tsika dia ny vavaka ataontsika androany anomboantsika azy dia tahaka ny mahazatra ihany. Tsika tsy avy hatrany dia mangataka aloha. Halleluia. Tsy avy hatrany dia mangataka. Fa ny ataontsika androany dia hifona aloha tsika. Hifonitsika ary havana malala satria isika dia miara mahita fa ny fahotana dia misy foana ary ny fahotana dia mila hibebahana mandrakariva ary isika hitondram-bavaka an'ireo olona ireo dia mialohan'ny hitondrantsika mivavaka azy eo hangatantsika falasitranana dia hifona aloha tsika ho an'izy ireo tsirairay avy satria izany ny sitrak'Andriamanitra tahaka ny nataony Mosesy ho an'ny zanak'Israely. Mosesy dia tsy nitsahatra mihitsy ry havana fa ny hifona ho an'ny zanak'Israely foana rehefa manota ny zanak'Israely. Ary Andriamanitra dia namindra fo foana ihany koa satria olona mahita fity aminy no mifona eo anatrehany. Dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary hanomboantsika sady ny fitondrana am-bavaka. Sotranao izay Jehovah-Andriamanitra ilainay tsara indrindra amin'ity fotoana androany ity indray izay fotoana tena ahafahanay mitondram-bavaka ny marary. Ahafahanay Andriamanitra tonga eto anatrehanao misy olo-tena andreo marary. Jehovah-Andriamanitra misaotra anao izay satria omenao fahafahana izay Jesosy. Misaotra satria tahinao izay dia mbola afaka tonga eto Andriamanitra. Misaotra satria mampaherana ihany koa ianao. Misaotra ny amin'ny valim-bavaka rehetra izay efa voarainay tao anatin'ny telo herinandro izay Andriamanitra nanaovana an'izao fitondranam-bavaka izao dia tena tsapanay, hitan'ny masonay, ren'ny sofinay Andriamanitra ny fiasanao ao anatin'izao vavaka fitondranam-bavaka manokana izao Jehovah-Andriamanitra. Aterinay ho anao avokoa izay rehetra mety fisaorana, fiderana, fankasitrahana satria avy aminao izany. Avy aminao avokoa Jesosy ny fanasitranana izay voarainay teto. Ary izay misy matoky fa androany dia mbola tsy miova ianao. Ary raha nasitrana ianao teo alohan'ity androany ity dia mbola nasitrana ianao androany. Mialohan'izany anefa Andriamanitra dia tsy hainay ny tsy hifona aminao. Tsy hainay Jehovah-Andriamanitra ny tsy hitondra fifonana sy fibebahana eto anatrehanao an'ireo olona marary ireo Jehovah-Andriamanitra. Satria Andriamanitra ny aretina tena misy, ny areti mandringana tena misy, fa ny fahotana koa tena misy ary be dia be Andriamanitra. Mihoatry ny saina, mihoatry ny eritreritra mihitsy aza indraindray. Ary miteny foana izay hoe efa mipaka amin'ny lanitra mihitsy ny fahotana Jehovah-Andriamanitra. Ndreto izay midodododo eto anatrehanao androany, mangata-pamelana, mangataka famindram-po, mangataka Andriamanitra ny hamoram-ponao, ny fitseranao Jesosy, tahaka ny fonao ny tsetra an'ilay vehivavy ny tanondrika tao am-piangonana Andriamanitra, tahaka ny fonao ny tsetra andry Bartimeo sy ireo boka Jehovah-Andriamanitra. Jesosy tsy miova ianao. Omaly Seigneur mandrakizay dia tsy miova ianao. Ary izay matoky fa raha hivavaka izay androany dia mbola tsy miova koa ny famindramponao. Raha hifony izay androany dia mbola tsy miova fa Andriamanitra tena mamela heloka ianao.
Andriamanitra tena mamindra fo ianao, ary Andriamanitra tena miny tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana ianao. Jehovah Andriamanitra mamindra fo aminay, mamindra fo amin'ireo olona marary izay ho tononona eto ny anarany amin'ity androany ity. Mialohan'ny fanasitranana Jesosy dia hidina amin'izy ireo ny famindram-ponao, ary feo manginany anatin'ny sainy sy ny fony any izy ireo, milaza aminao hoe anaka voavelany elokao, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Aleloia, satria izany ny sitraponao, ny tanjonao amin'ny fanasitranana Jesosy dia ireo olona ireo tsy hanota intsony, fa handray fahasoavana izy ireo, handray fanasitranana izy ireo, fa aorianan'izany dia ho vavolombelonao izy ireo. Amen. Jesosy ilaza ny fahatsaranao manomboka eo amin'ny fotoana hasitranany ka mandra-pialana eto amin'ity tany ity. Jesosy olona ahitanao tombony, olona ahitanao tombony amin'izay ao fanjakanao. Aleloia, fa tsy olona andeha hanala-baraka ny anaranao, tsy olona mbola andehanao tsinitsinina anao, anefa olona asianao soa, omenao fahasoavana, omenao fanasitranana. Amen. Tompo, mivavaka izay amin'ity androany ity Jesosy, satria matoky izay fa amin'izao fotoana izao dia misy famindram-po midina any amin'ny hôpitaly any, any amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany any atokantrano maro samihafa any, misy famindram-po midina any Jesosy amin'izao fotoana izao, ary mino amin'izany izay dia misaotra betsaka, makasitraka anao fa tsara ianao. Halleluia, amen. Halleluia. Manomboka fitondrana vavaka ary tsika amin'izao fotoana izao dia andao ary tonga dia atomboko mampionina aloha ny fitondrana vavaka. Mariana eto fa misy aminareo reo tratran'ny covid, misy tratran'ny variant, misy aminareo koa mety aretina hafa ihany nefa tonga dia tsika vavaka eto dao satria mitovy ihany moa zany hositran'Andriamanitra dao reny isika rehetrarehetra. Andao ary atomboko mampionina ary ny fitondrana vavaka amin'izao fotoana izao. Enary vavaka aritsika ho an'ny mamsoa amin'izao fotoana izao. Izay ny anarana voalohany eto avy hatrany dia hoentsika mivavaka. Vavaka manoka izay Andriamanitra amin'ity androany ity ho an'ny mamsoa izay marary amin'izao fotoana izao Jesosy. Ny tananao Andriamanitra no hikasika azy. Izay Jesosy na dia ho akaikiny azy izay, na dia hanendry azy izay dia tsy mahavita ninenina. Fa ianao kosa Jesosy amin'ny fotoana ianao tonga eo anatrehany, amin'ny fotoana ianao mikasika azy dia tsy hikapoka azy ianao fa hanisoa azy ary hanasitrana azy. Tononiko ny fanasitranana amin'izao fotoana izao amin'ny mamsoa amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay ho an'ny tafita Jesosy entinay eto anatrehanao ihany koa marary. Tompo mangataka izay amin'izao fotoana izao Jesosy ny fanasitranana avy aminao. Tena iray monja Andriamanitra no angatanay dia fantatra efa hositrana izany olo izany, ary izao dia izao ihany ny anaran'i Jesosy dia sitrana izany olo izany, tafita amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana. Halleluia, anatin'ny tokantranony ihany izy, atsapa fanasitranana izy. Amen. Jesosy vavaka izay ho amin'ny manoa ity androany ity Jesosy ianao no mahita azy amin'izao fotoana izao, miady amin'ny aretina Jesosy, miady amin'ny aretina izy Jehovah Andriamanitra, teo velona izy Andriamanitra, marary izy Jesosy, manaitaina, fa izay tsy mahala fanaitainany fa ianao no mahavita an'izany. Ary miatoraka aminao izay androany, ianao hikasika azy hatra anatin'ny nofony sy ny taolany sy ny taovany rehetra any Jesosy dia hikasika azy ianao, hanasitrana azy. Mivavaka izay ho an'ny tsinjo amin'izao fotoana izao. Jereo manokana Andriamanitra hitsinjo, tena ho tsinjovinao tokoa izy araka izany anarany izany. Ao anatin'izao vavaka izao dia tena hitsinjo azy ny masonao, hikasika azy ny tananao Jehovah Andriamanitra, hitondra fanasitranana ho azy ianao Jesosy amin'ity androany ity ihany, tsy miandry rapitso fa izao dia izao Jesosy dia ho fantany fa hisy hery midina ao anatiny hanasitrana azy. Vavaka izay ho an'ny tsiry mivady Jesosy Kristy Tompo, marary izy mivady Jesosy amin'izao fotoana izao tsy manana n'izy sarangotona afa-tsy ianao Andriamanitra, ianao ilay dokotera faratampony, ary ianao Andriamanitra ilay tsy vidim-bola Jesosy Kristy Tompo, fa antsony ianao dia mamaly, dondomina ianao dia mamono varavarana Jesosy, tadiavina ianao dia hita, ary mitady ianao izy ireo amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra, dia tena hitanao izy amin'ny alalan'ny fanasitranana izay omenao azy amin'ity androany ity. Halleluia, mivavaka Jesosy amin'izao fotoana izao ny haja sy linda Jesosy, marary izy amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra. Ruby mamany Robin bainina kely entinay ambavaka izany tokantrano anankiray izany, tena atolotray eo an-tananao mihitsy izany androany, tena atolotray
eo aminao Jehovandriamanitra zany tokantrano zany androany ho tokantrano tena iseho ny fahagaganao ho tsapan'izy ireo fa misy Andriamanitra velona eto aleloia misy Andriamanitra miasa eto misy Andriamanitra tsy rendremana eto ary misy Andriamanitra tena mpamonjy eto amena Jesosy ho kasihanao avokoa izy mianakavy kely Andriamanitra tena ho tonga ao aminy ny fanasitranana amin'izao fotoana izao ary atsapa zavatra izy ireo Jesosy tsy tahaka ny omaly fa androany ihany aleloia androany ihany dia ho tonga ny fanasitrana tononoko ny fanasitrana ao anatin'izany tokantrano zany roako ny aretina sy ny rofo rehetra ao anatin'izany tokantrano zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata no androana ny rofo sy ny aretina sy ny fanahany aretina rehetrarehetra ny virus rehetra mivavaka izay ho an'ny saila amin'izao fotoana izao Jehovandriamanitra ianao koa hijery azy amin'ity androany ity Jesosy eo niantoraka aminao izahay izy mety tsy mahavita mivavaka tsony amin'izao fotoana izao fa zay no mivavaka satria zay mahavita mivavaka ary vonony mivavaka Jesosy dia ianao no jerenay ianao no mpanjinonay ary ianao no angatanay amin'ity androany ity hikasika ny tenany manontolo ianao hitondra fanasitranana ho azy mivavaka izay Jesosy ho an'ny babo ihany koa amin'izao fotoana izao izay marary Jehovandriamanitra jereo manokana izy Jesosy tena hitodika any mihitsy ny masonao tahaka ny misy projecteur mihitsy Jesosy mitodika any aminy amin'izao fotoana izao misy hazavana mitodika mitsilo any aminy amin'ity androany ity hitondra fanasitranana ho azy hanala ny rofo sy ny aretina rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka izay amin'izao fotoana izao ho an'ny mihaja dimy mianaka marary izy ireo amin'ity androany ity Jehovandriamanitra fa miantoraka eto anatrehanao tonga eto atongotra ao izay Jesosy androany hangataka fanasitranana izay satria fantatra efa azonay ataony mangataka an'izany ao aminao ary ianao nefa nilaza fa mangata dia omena ianareo androany Jesosy fanasitranana no nangataneo any mihaja dimy mianaka dia za mino fa zany mihitsy nomenao azy ary ampafantarinao azy fa misy Andriamanitra velona ao an-danitra ao afaka nanasitrana ny aretina vavaka izay Jesosy ho an'ny lehilahy amin'ity androany ity Jesosy amin'izao ritenenana izao dia hamangy an'ny lehilahy manokana mihitsy ianao hijery azy manokana mihitsy ianao Jesosy eo tena ho tsapany mihitsy fa izy zavatra hialany anatiny any izy zavatra tonga dia hialany anatiny any Jesosy raha sepotra izy tonga dia afaka ny fahaseporana raha reraka izy tonga dia ho afaka ny faharerahana rehetra Jehovandriamanitra amin'ity fotoana androany ity amin'izao fotoana hitenenana izao aleloia midina ny fanasitranana amen vavaka izay ho an'ny Leonsia Jesosy atononona eto anatrehanao amin'ity androany ity Jehovandriamanitra ianao ny amerina ny fahasalamany amin'ny laoniny hatry anatin'ny tovany sy ny taolany sy ny nofony rehetra any ny rahanao hikorinany anatiny Jesosy ary manomboka eto dia ahafantatra izy fa Jesosy Kristy nanasitrana azy ary hitodika amin'izany Jesosy zany ihany koa izy ka hiteny tahaka ny Bartimeo manao hoe anaraka anao aleloia mivavaka izay ho an'ny Martin Jesosy amin'ity androany ity Jesosy io nandalo fandidiana tena mbola marefo dia marefo androany Andriamanitra tena hiteny ambavaka izy Jesosy ampafantaro azy ny anaranao fa Jehova Andriamanitra ny anaranao Jesosy dia Jehova no mpamonjy aleloia ary dia ho tonga eo aminy zany Jehova no mpamonjy zany amin'ny alalan'izao vavaka izao hidina ao anatiny ao ianao hitondra fanasitranana Jehova Andriamanitra mivavaka izay Jesosy ho an'ny Petera Jesosy ianao ane hijery azy amin'izao fotoana izao Jehova Andriamanitra ianao ane hitodika aminy Jehova Andriamanitra ianao ane hikasika azy aleloia ianao ane Jesosy tena hanala amin'ny tananao mahery mihitsy ny rofo sy ny aretina rehetrarehetra ninona karazana fanahitanana eo amin'ny vatany Jesosy eo ny tananao mahery ihany afaka manala an'izany amin'izao fotoana izao any anatin'ny tovany rehetrarehetra sy ny vatany manontolo anatin'ny lohany any Jesosy ianao nanala an'izany fanahitanana rehetrarehetra izany Jehova Andriamanitra hitondra fanasitranana ho azy ianao mivavaka izay ho an'ny Nadia amena Jesosy eo jereo manokana izy amin'izao fotoana izao ianao Jesosy nitondranay azy atolotra eo ampelantananao mihitsy izy tena batainay amin'ny alalan'izao vavaka izao dia tonga eo anatrehanao dia ho kasihanao dia ho sitranonao aleloia ho teneninao amin'ny teninao mihitsy Jesosy le teninao misy fahefana miteny manao hoe mangina mitsara dia hitsahatra ny aretina mivavaka izay ho an'ny Sara Jesosy amin'ity androany ity ianao ane hijery azy ihany koa amin'ity alina ity Jehova Andriamanitra mangataka ny fitodianao manokana izay mangataka izay Jesosy ho atanjahanao ny lohaliny ho atanjahanao ny vatany Jesosy averenao aminy avokoa ny heriny rehetra teo aloha ahafahany mandeha Andriamanitra mbola manohy ny fiainany ahafahany manohy Andriamanitra ny azakazaka ary tena hanana ny hery Jesosy anompony anao amin'izay ao arinan'izao fahasitranana izao Jehova Andriamanitra dia hijoro fahavolombelonao izy na iza Jesosy etena ambavaka mihitsy mba tena ho sitranonao izy Jehova Andriamanitra eo vavaka izay Jesosy ho an'ny Lucia na amin'ity androany ity
jesosy malalo mamanana aniza moa zay fa tsy ianao ianao nefa nilaza fa nitsoy ahy de ho valiko ianao nefa nilaza fa antsoy amin'ny andro fahoriana de amaly anao androany zay jesosy tena mahatsiaro ory noho ny am'reto olona zay marary reto anisan'izany Lucy anahy Jehovandriamanitra hijery azy manokana ihany koa ianao amin'izao fotoana zao jesosy irao ny anjelinao amin'ity androany ity hitondra fanasitranana ho azy hitondra hery ho azy hitondra tanjaka ho azy haleloia vavaka ho an'ny feno zay jesosy androany jesosy malalo mangataka eto anatrihanao zay tena feno iny fahasoavanao tokoa izy tena feno iny herinao izy jesosy tena omeo fanasitranana izy jesosy fa zany no ilainy amin'ity androany ity ary raha azy no ny fanasitranana jesosy de tsy mijanona eo fa vonina izy anohy jesosy andeha ilaza ny fahatsaranao Andriamanitra ary ny androm-piainana de anompony anao jesosy eo vavaka ho an'ny lalao zay jesosy malalo mangataka ny famindramponao zay amin'izao fotoana zao hidinao aminy ary miara-midina amin'izany famindramponao zany ny fanasitranana jesosy de manomboka eo de hatanjaka izy tahaka le lehilahy anankiray zay voan'ny paralysista jesosy kristy tompo no tenenao mitsanganaka avy atao ny fandrinao de tahaka izany koa ny atongavan'ny fanasitranana amin'ity androany ity amen jesosy vavaka ho an'ny malala zay amin'ity androany ity jesosy eo jereo zany olona zany jesosy eo tena jereo zany olona zany Andriamanitra tsy fantatray akory Andriamanitra hoe aiza ny toerana misy azy amin'izao fotoana zao fa ianao no mahafantatra an'izany ary ny olona tononona eto de ianao no malala jesosy hoe iza le olona satria ny olona nandefa mesazy de fantatrao Andriamanitra mangataka aminao zay anasitrana ny malala ianao anasitrana azy amin'ny aretina sy ny rofo rehetra ianao ninninna aretina ho aminy jesosy ninninna mihitsy Andriamanitra tena ianao analan'izany hatrany amin'ny fakany jesosy hoe soronao zany aretin'izany satria tompony fahefana amin'izany ianao azonao atao zany vavaka ho an'ny lalainy zay amin'ity androany ity Jehovandriamanitra tena mangataka aminao zay jesosy fanasitranana feno ho an'ny lalaina jesosy jereo manokana izy Andriamanitra jereo manokana amin'ny masom-pitiavanao izy amin'ny masonindra fonao amin'ny fitseranao ary androany ianao de tena hiteny amin'ny manao hoe sitrana tonga avy aminao arak'izay inonao satria mino izy Andriamanitra fa hanasitrana azy ianao de ho tonga amin'izany haleloia vavaka zay jesosy ho an'ny dada sy ny lova ihany koa amin'ity androany ity zay maharary jesosy kristy tompo mangataka ny famindramponao zay mangataka zay jesosy androany ny fahasoavanao tena hanasitrana an'izy ireo ny fahasoavanao tena hidinao aminy ny fahasoavanao ary aneo aminy fa Andriamanitra tsara sady tanao ny tsara ianao de hidinao amin'ny alalan'ny fanasitranana ianao jesosy ho gaga izy ireo raha pitsy maraina jesosy tsy mifoy izy olona vaovao tanjaka vaovao hery vaovao haleloia ary tsy ampoziny akory azy zany fa manomboka eo de ho fantany fa ianao Jehovandriamanitra ny asa teo amin'ny fiainana amen jesosy mivavaka izay ho an'ny torinina jesosy kristy tompo mangataka izay amin'ity androany ity Jehovandriamanitra ianao any hijery manokana an'izy ireo ianao any hijery azy amin'ity androany ity jesosy ianao any Andriamanitra tena anala ny aretina sy ny fanaitainana sy ny zavatra rehetra ao aminy hatrany anatin'ny taovany manontolo any ny lohany hatrany anatin'ny vatany rehetra any jesosy ny fahaseporana hatrany anatin'ny avokavoka rehetra any Jehovandriamanitra anala ny aretina rehetrarehetra ianao ny virus rehetra zay mety efa tafiditra any ny tananao maheriny hanongotra an'izany amin'ity androany ity amen jesosy mivavaka izay ho any emesy ny Jehovandriamanitra saotranao zay efa namaly vavaka ianao satria de efa manomboka mihatsara zany olona zany haleloia tena isorana inaranao fa zay jesosy androany mbola midongy aminao tena ho sitranonao tanteraka mihitsy izy tena ho averinao mihitsy ny fahasalamany jesosy tena ho iverina amin'ny ny heriny sy ny tanjany ahafahany manompo anao ahafahany tena mbola mandeha miazakazaka jesosy amin'ity fanomponanao ity Jehovandriamanitra de hiaretsenanao eny amin'ny raha ho lanitra zay jesosy fa esora ho amin'ny aretina sy ny rofo rehetra misaotra anao zay jesosy misaotra betsaka anao zay efa fantatro fa hanao zavatra amin'ireo olona rehetra izay voatonona anarana teto ianao ary tsy misy na de iray amin'izy ireo aza ka tsy handray fanasitranana amin'ity androany ity jesosy fa matoa voatonona teto ny anarany de programanao ny anasitrana azy ireo tsy rairay avy isambatan'olona na kely na lehibe Jehovandriamanitra de ho sitranonao izy ireo eny Andriamanitra mety kely ny finoana izy ireo mety tena mbola ambany de ambany ny finoana izy ireo fa jereo ny finoanay jereo Andriamanitra ny finoanay izay tena mangataka eto anatrianao ary ianao nefa laza fa raha mino zay jesosy de ahita ny voninahitra de zay koa temba ahita ny voninahitra ao jesosy de asehoy aminay asehoy fa Andriamanitra tena miasa eto amin'izao fandarana zao ianao ary Andriamanitra tena mbola tsy miova ianao fa mbola afaka maneho ny herinao isan'andro aminay tsirairay avy de misaotra indrindra Jehovandriamanitra misaotra jesosy voninahitra ny eo anao rery any hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay haleloia amen
Aoriana zany io zany tsika dia tondram-bavaka anareo izay manaraketo iray amin'izao fotoana izao a dia anareo sy mifianakavianareo akaiky entina-bavaka aoriana zany io zany anarana magaga tena miavaka io manafaka mahe halleluja ny mahe ny anarana sotra jesosy a mahe halleluja mahe ny mahe ny anarana Jesosy mahe nianaranao mahery jesosy a Sisy anarana fa amen afa sy nianaranao tsy izy aso ampitaina tompo fa anarana magaga tena miavaka io manafaka mahe ny mahe ny anaranao mahe mahe ny mahe ny anaranao Jesosy mahe halleluja mahery jesosy a
eny ry avana malala hitondra bavaka tsika amin'izao fotoana izao tsika rehetrarehetra zay manatrika eto ny agatahako aminareo dia zao andaotsika ianareo zay manatrika eto dia soraty kely ny anaranareo raha ataotsika maina dia mety ho gaga ny olona zay mijery ny fandarina rehefa orina hoe finna ary le amainina dia soratanao kely ohatra hoe mamamivalitina teneny hoe mamamivalitina $100 dia soraty hoe tonony hoe $100 fa ao anatin'izany ianareo zay mipotra eto dia entina-bavaka ianareo sy ny ankonanareo fianakavinareo akaika dia aorinan'izany ivavaka ny firenena ny tenako ivavaka arytsika manomboka eto tonononareo ny anaranareo dia ho tononona eto hoentina-bavaka eto isika tsirairay avy soraty ny anaranao fa hoentina-bavaka ianao sy ny ankonanao fianakavinao akaika amin'izao fotoana izao ankehitriny jesosy dia mitondra-bavaka ny anavavy maolo falia mianakavy ny fianakaviany akaiky entina ambavaka manokana jesosy mba hoarovanao mba hanelatrao tsy ho adininao raha nabavy ando andry raha nabavy tsiry amboara miaila jesosy raha nabavy rodinina sy rahalahy tojo mikaela tena etoko tononoko eto androany zany marizo sy ny ankonany yama sy ny ankonany robin full of grace yaina sy ny ankonany jonathan sy ny ankonany itody raonso sy ny ankonany tsy ho adininao jesosy anabavy erika mianakavy kely atramiray aman-dreniny razana monika linda lantony rina berta kotre menakavy berta menakavy iantra ny rina menakavy jesosy malalo tena tsy ho adininao fa alra heritovo rina felana rakoto olgara maro sandratana jesosy malala maivare fleur sy ny ankonany tsy adininao jesosy raha zafy manatsoa sy ny ankonany ny ray tapo aminy ny ray aman-dreniny zay anarina voalaza rehetreto jesosy malalo tena hidongiko eto anatrehanao amin'ity androany ity miranarylala caroline samir tina malala raha zafy manatsoa jesosy tiarira alibenja sy ny ankonany jesosy malalo fintso sy ny ankonany ny rina sy ny ankonany jehovah-andriamanitra erika ao ihany koa jesosy malala soameva menakavy rasoery ny ana natalia menakavy angela io menakavy laurence rakoto arso menakavy jesosy hoe mangataka eto anatrehanao amin'ity androany ity rosemina vero menakavy jesosy malala ny vady aman-janany dia tsy adinonao koa mamany valitina soameva jesosy malala entina-bavaka osinina sy mamany valitina jesosy malala olgaran'orso henriette raso preta sy ny ankonany izy menakavy angatahako eto anatrehanao jesosy amin'ity androany ity ny tananao mahery aneonao ny herinao ane jesosy caroline razana malala angela io zay anarana rehetra nytononona teto jesosy androany fehezo ambany elatrao reo arovy ambaniny fahasoavanao reo mitoky aminao reo olo reo jesosy mitoky aminao reo olo reo jesosy tahaka zany any kory anabavy eme manambotso jesosy tahaka zany any kory nambinitso jesosy mba tsy misy hoadininao reo jesosy malala hitanao ny fanetretenany hitanao ny etaetany jesosy malala ry mirana ry lala etoko ambavaka aminao andriamanitra ranabavy berta zay efa voalaza teo etoko ambavaka jesosy kodaleoni etoko ambavaka jesosy malala zay anarana rehetra no tononona teto sy ny manodidina andreo olona reo jesosy ao ny fianakaviany akaiky ny vady aman-jana ny ray aman-dreniny ray tapo aminy jesosy eo tsy ho am'irety olona rety nge jesosy ny anisy firazana manjo zany tsy ho am'irety olona rety no voakasika akaiky n'izany fahoriana zany jesosy fantatray fa betsaka ny maty fantatro fa mbola afaka mamonjy betsaka ianao jesosy fantatro fa mbola misy azonao atao ary andrindroany zay dia mitondra ny nabavy roliany izy mianakavy jesosy aza dioninao reo aza dioninao jesosy reo fa fantatro fa mikarakara azy reo ianao cléosy ny vady aman-janany jesosy jereo akaiky zany zay jesosy dia tena mino fa ny anarana rehetra zay tononona eto ny vavaka rehetra zay angatahany eto dia eo ianao jesosy malala
mivavaka ao anay ianao jesosy eo anatrehan'ny ray dia misaotra sady amin'ny valimbavaka ataony ataka ny efanazo zay jesosy fa eo neto zay amin'ny herin'ny androany tsy misy na dia ray aminay ro latsaka an-dalana ny fanahy fahafatesana tsy ahazo anay ny fanahandrofo sy ny aretina zay rehetra efa marary dia isindy zany zay mitady arary dia endaka tanteraka zany aretina zany ary zay salama dia hitoy ho salama ihany jesosy tsy matahotra izay fa manana anao dia ho mahitsy foana ny ravina dia tsisy loza ny joanay eo ambany elatry ny tsy toy ny fialofanay misaotra jesosy malara ankehitriny dia vavaka ao amin'ny firenena malagasy zay jesosy androany izay anatina fahoriana anaty ady tsy fisina tsy fandrimpalemana sy ny arety mandringana nefa ao koa nge jesosy ny fahotany dia nangatanay aminao dia asio fifoazam-panahy ampiala ny olona tanteraka amin'ny fahotana ka tonga ny olona tafaray aminao ary dia ho tonga ny valimbavaka ho tonga ny fahasoavana jesosy malara fantatro fa mifatorana anao ny voaloha-pahendrena ka raha matahotra anao ny vahoaka malagasy jesosy eo dia fantatro jesosy fa ho tonga aminay ny fanasitranana sy ny fahafatesana ho tonga aminay fa fiainana dia nisy fofinaina mahavelona amin'ny olona rehetra any amin'ny hopitaly any ianao misy olona mety efa mitady anary aina any andriamanitro fa ianao nisy fofinaina mahavelona tona mbavaka koa na mba kadaka malala zay voniditra teto ta io izy jesosy malala mamindra fo amin'ny malagasy ianao jesosy dia anomany fandresena ny malagasy anomany fifoazam-panahy am'izao akaiky ny fiavinao zao ka na dia tonga aza ny fahoriam-be andriamanitro dia mbola hita fifaliana mbola hita fanasitranana mbola tsapa valimbavaka misaotra betsaka jesosy malala betsaka ny tiany angatahana jesosy nefa fantatro fa raha zay voalazako ihany no tanteraka dia matiantoka izay fa ireo rehetra zay tsy voalazako jesosy dia fantatro fa ianao mbola afaka anao mihoatra lavitra noho izany dia ho tahinao zao fandarana zao hijoro foana pahery ho tahinao zao fandarana zao jesosy malala misaotra ny amin'izao fahafahanay mbola mizara amin'izao fotoana zao dia ho tehirizinao ampitomboanao any ny fotoana mbola fahanay mizara mba ho an'reto fanahy izay vonjena hoentany aminao rehetra makasitraka jesosy miderany aja ny saotra sy ny vonahitra efanao hatramin'izay dia ho mandrakizay tario na ba fleur jesosy malala makasitraka anao dera laza saotra ho anao ny devoly sy ny satana dia afatro amin'ny raha maherinao ry jesosy kristy tompony sabata tsy afaka na dia aningotra na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany ny vavaka zay nafafy ny tsodrano zay nafafy teto androany ny hery zay natobaka teto androany ny herin'andriamanitra dia tsy misy ho azony devoly an-dahany zany na dia apahany kely fotsiny ary misaotra jesosy malala nahatra ny eo anao rery any hatramin'izay dia mandrakizay halleloia amen eny ary avana malala misaotra antsika nahatra teto hatramin'ny farany tapitra ny fandarantsika misaotra nampaveme eme manambotso tahio koa pasitera mivady izy izy misaotra dia tahinao zay jesosy fa nangatany nampaveme zay mba tahinao dia matoky zay fa mamena fahasalamana heritanjaka foana ihany koa mahereza matoky aza mieritreritra hoe vavaka fokely zany fa ho hitanao eto fa eo nentsika amin'ny hery reo olona rehetra nentinareo ambavaka ireo nentsika ambavaka anarina nentinareo reo dia sahanay nijoro vavolombelona aminao sady fa tsy manino zany hoe sanao mampiona sahantsika ny mijoro halleloia defi zao ataontsika izao halleloia ary tsika tsy tsika ry hafana fantatritsika fa avy amin'ny devolo io aretiny io ary ny fandringanana dia ny devolo manao azy dia rehefa ny fanahy fandringanana ny tonga dia tsika samy manao defi amin'ny fanahy fandringanana satria ny fanahy tianantsika dia fanahy mahery fa tsy fanahy osa dia maharesy ny zanatsipika ny satana rehetra izay mahatonga antsika tena satsika io ary tena atsika tsy matahotra n'izany ry havana malala ny ananany andriamanitsika tsy maintsy misandatra fotoana zao tena eritrenin'ny andriamanikafa rehetra fa isandratany tena anaran'andriamanitra marina ary izay no mahatonga antsika tena manam-pasahina manao zao mpandarana zao ary tsy mitsangamenatra ianao na dia noho ny anaran'andriamanitra fotsiny azy zay eto tsy fanirina ary zay dia miteny foana hoe tenenao amin'ireny fianakavianareo nentina ambavaka ireny hoe nentina ambavaka izy matositrany dia amin'izay teneny hoe atoleran'i jesosy amin'izay fiainanao hoe efa nentina ambavaka ianao fa zao anefa ry havana malala na dia sanatri aza ka tsy bebaka ireny olona sitrany reny dia ny anay dia tsotra fotsiny misaotranao zay jehovandriamanitra fa naseho anao fotsiny fa misy andriamanitra velona na dia noho ny anaran'andriamanitra fotsiny aza dia nanaovana fahagagana aminao mba hahafantarany olona fa velona izy dia voninahitra n'andriamanitra rery any dia faly be koa zany araka taminareo androany dia misaotra anareo sady naharitra hatramin'ny farany teto halleloia halleloia dia makasitraka amin'ny herindrentsika mitondra ambavaka ny marary hafa
fa tsy nareo ntsony alleloia tsy nareo ntsony anarana hafa indray ny ilayntsika eto amin'ny finoana anarana hafa fa ny anarana rehetra ny tononona teto tsy etinety ntsony amin'izay satria maninona satria efa sitrany zany olo zany zay ny finoantsika matanjaka amin'ny finoantsika fantatritsika raha teo zay inoantsika araka ny telopony hoe fantatro zay inoko dia samita in'andriamanitra raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra jesosy dia eo neto indrayntsika rapitso tahaka izao amin'ny fiverena fifandarana amin'ny lôniny indray dia azo adiny fa fiarahantsika eto ny tapitra raha androany naovana araka taminay fa manana web radio tsika Aki radio ny anarany dia afaka ilonao zany eo amin'ny 3w.andramokaizaho.com 3w.andramokaizaho.com izay enonao andro amanalina isan'andro misy toriteny foana isaky ny adiny 3 amin'ny ray dia amin'ny 4 dia amin'ny 7 dia amin'ny folo maraina dia raha pitso amin'ny folo maraina renao ato ao indray zao fandarantsika izao raha mbola tsy renao hatramin'ny voalohany ianao dia amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo ralina ihany koa misy toriteny foana dia alahatra zao ranabavinareo zao moa ny hira anglisy frantsay malagasy ny hira rehetra heninareo zany dia tady tio fa mampionina no mandahatra azy dia nitoriteny kosa dia zany reo mandahatra anazy dia hotain'andriamanitra meno finaritra dia mahereza raha piso rentsika meona voninahitra ane ho an'andriamanitra irery any halleloia amen tapandriamanitra daholo etahiny jesosy samy mahery